Nampanantenanareo aho hoe hitondra fanazavana ny amin'ity fisamborana kaporaraka misy any Madagasikara ity dia ho teneniko anareo le izy. Dia ho azavako aminareo koa hoe inona le daka fitombenana azo tany Afrique du Sud. Ny amin'ny fisamborana aloha, raha tadidinareo tamin'ny fendohan'ny Desambra dia miteny hoe misy miaramila, misy manambonina ambony ny antso dia mifampiresaka hoe ahoana ny ataony amin'ity momba ny raha eo Madagasikara ity na ny andraikitra tokony ho raisina nisy mifampiresena hoe ampirisio ny olona dia ho avy zahay sy ny tiarazana. Raha tadidinareo tsara iny dia tamin'izay fotoana izay moa teny nisy fitenenana koa taoriana zay hoe ifaiongana fa taorianan'ilay zavatra nyteneniko iny hoe roa andro avereniko tiana tsara dia azonareo mariny ty teneniko ty roa andro taorianan'iny dia nisorona ny immunité anga général Bomba dia nisorona tsosena sénateur tsony izy roa andro taorianan'iny. Inona ny anton'izay satria no iverin'ny fitondrana zany fa i général Bomba no ny fampiresaka tamiko ary diso fia am'zareo nieritreritra hoe manamboninahitra ambony satria général Bomba zany no isan'ny manamboninahitra farany ambony to Madagasikara aloha. Général de ino izy ty général de corps d'armée zay na filazana zany zany hoe zany ny ambony indrindra zany eo Madagasikara e. Dia iny samboriny iny moa izy nanaovana négociation sy ny tiarazany. Rehefa natao moa fanadihadiana dia zay no fiampangana hoe voalohany hoe ianao miketriketrika fanokana-panjakana fanakorontanana sy ny tiarazany dia no amarinina daholo ny tsokorofoana daholo ny communication rehetrarehetra tamin'ny telefona sy ny rehetrarehetra tsisy ninona hita tsisy nandritry ny andro maromaro dia voatery tsy maintsy nalefanoto moa izy. Dia taty aoriana nefa raha tadidinareo ny teny ray hoe efa mikeny mifaiongana efa misy miaramila sy ny tiarazany ohatrany hoe nirehatra kely indray le afo teo amin'le fitondrana dia nisamborona ndraiky arainy fa zao fanamariana voalohany aloha tena afaka miteny aminareo fa zay zavatra lazaiko eto dia nohon'ireo fitondrandreo ary nisy mihitsy fanadihadiana moa tao ao hoe ahoana marina ary ny azolon'le zalaty information be dia be fa hainy daholo ny resaka izy nalala ny resaka Dubai zay fanafenina ny fiainana tamin'ny yatra na fiainana tamin'ny émissaire Trump ny mpanao gazety mbola tsy nalala izy nefa nyteny zay zavatra rehetrarehetra ty resaka Afrique du Sud ty koa zao dia mbola lazay zany hoe zareo zany miainy fatany hoe malala zavatra be dia be dia efa manao fikarohana zareo iza ny tena tompo moa filazana zany ao anatin'ny fitondram-panjakana fa tsy fantatra zareo hoe ny rindrina rahony manatsofona ary tsy misy zavatra azo afeniny zany ka dia aty atsipako fotsiny teny dia iny am'izay moa rehefa tsisy ninona tsony azo anenjena nga général Bomba dia namoronana an'iny am'izay hoe noho ny fanomezana baiko famonoana ho mpitolona tamin'iny tolona iny no isamborana azy no nanakadrana azy fanontaniana mipetraka fotsiny hoe filohansena any le olona zany hoe olona tsy nanana andraikitra atao amin'ny resaka gendarmerie tsony ary tsy nanana fahefana amin'ny gouvernemanta hibaiko gendarmerie nanana ny sekretary amin'ny sahana an'izany ny gendarmerie ka naninona ny tsy ny olona iny no nisamborina zany raha ny tena marina tsy naninona le général secrétaire mpanjakana momba ny gendarmerie iny no nisamborina lasa mampimely izy zany fa zay moa le izy zany hoe le fiahiahina zany amateur be loatra le fitondrany reto dia tonga dia zay zavatra mandalo an-tsainy fotsiny tena mety général Bomba fa resaka tsotra fotsiny ny teneniko anareo hoe raha ohatra tokoa ve eritreritra zany général Bomba dia hijanonao Madagasikara nanana fahafahanana izy nitsoka niaraka tamin'ny Rajoelina nakany a Dubai fa nanina izy nijanona tao matoy zany nijanona tao dia nieritreritra hipetraka tsara tsy hiteniteny tsony satria vulnérable be izy rehefa nijanonao Madagasikara ary tsy alabriana mety ho fisamborana zay ohatrany io nahazo azy io zany hoe tsy lôzika zany hoe olona ohatrany reniny andeha ketriketrika fanogana-panjakana satria fatany koa fa ny sefony nga Rajoelina ihany no miketriketrika teo ambadika tao. Dia zay moa le zara tiako aseho aminareo hoe foronina daholo am'izay le izy za moa tsy dia raharahiky loatra le zavatra ifanenjehany zareo hoe raha ohatra ka any amponja ny tokony misy ny général Bomba dia lao izy mba hinana kely any aloha tsy olan'izany
satria za tsy mitovy hevitra amin'zareo ary tsy nekiko ny vavabe sy ny karazany nataony fa le procédure fotsiny zany tiako hazavaina anareo de resaka le ministre Men nogadrainako de raha tadidinareo tsara Indramatoa sy Renard Kotomanga no nitarika fetsiketsehana nanohatra n'le fanonganam-panjakana fosika ty moa de nitarika olona teo amin'ny 13 mai tadidinareo tsara de zao zavatra nisy izany nanakana n'iny zavatra iny niditra tsehatra ngarajoelona teny hoe ajanononareo fetsiketsehana io ajanononareo de voatery zany de tsy nijanona tsy nanohy an'le izy tsony satria inona ny antony mbola aveliko foana le hoe ngarajoelona ve miara-manongana fanonganongana tao izy manao an'le fanonganam-panjakana fosika de ny olona no taritinao ndray de anongana an'reto zay moa tsy nitiako hotsapanareo mpanohana orange am'izao hoe nareo mieritreritra fa hoe manenjika ny pomban-drajoelona ty fitondrany ty diso tanteraka zany praitsy kombakomba amin'ny rajoelona ty fitondrany ty fa tadidio tsara mihitsy fa Renard Kotomanga sy Ramatoa ministra iny olona vatomanga reny zay no mahatonga an'ireny saika anao ino izy ty saika anao paikapaika politika ihany aloha zareo saika anao récupération politika ihany hoe rehefa tsy ao zany rajoelona de andao nosotomina ny olona anaraka atsika fa ino moa zany tonga de tapena rajoelona ny domy de niaka teo izy mirahavavy de ino moa nanenjehana ny Rina hoe nanakorota nampiasa vola 20 milliards ohatr'zay de zay koa nilazana ny Ramatoa ty ny olana nefa de zao ny Ramatoa ty de za aloha izy député ary isany hoe député naverina député moa zany de ny tena olana isan'ny olona nanana immunité izy zany fa reo député pro rajoelona rehetrarehetra le iromara rehetrarehetra niarany roatra nanala ny immunité any mba hafana manenjika azy satria zay mibaiko de io izy voapaingitra moa zany inona ny tiako tenenina tadidio tsara re olona ity ady misy eo Madagasikara ty de adiny rajoelona sy Ngaravatomanga zay olon-drajoelona rehetrarehetra de rehefa tsisy voakitiky zany ronay raha olodinina raha mety mbola député angambany am'izao tsy haiko nefa n'olona efa manao vakansa aty akaikinay aty mipetraka aty tsy movory zany fa mbola député de ohatr'izay ko be dehibe reo de jereo le jalambody kely nanosy be ty le isan'ny tena nanakorotana sy nandorondoro-trano tam'ireny tolona reny izy ndray manatitra gisa sa vorontsolosa am'rikasy teny am'izao fotoana zao mampiseho hoe izy hoe akaman'ny mpandresy na ary sy teny na rizariza tadidionareo zany mpanao cinéma daholo reo mpanao cinéma fotsiny reo Ngarajoelona ihany no mizoky an'io aty ambadika aty zany ny antony zavatra miseho am'izao fotoana zao io efa ela ny teny an'izany anjaranareo manamarina na tsy manamarina fa tsy misy olon-drajoelona voakitikitika zany fa ny olon Ngaravatomanga ny voakitikitika de reny gadragadrainy reny fa anazy moa zany fa zay le fanazavana etiko aminareo hoe zany ny zavany antony io fisamborana vakibalina ao an-tanànao io Rinaina Varira moa isaky ny samboriny io fa enjana be zany mikitikitika ny fianakaviana Andretsetoainy zany enjana be matanjaka be zany fianakaviana Andretsetoainy zany de inona voditra fotsiny eny de eny zao mivavoafarana ohatrany hoe aty antafy aty koa zany Rinaina Varira fa ny zavatra misy de tsy afaka mihetsika ntsony reo ekipa Ngaravatomanga tao an-tanàna tao zay zany ny zavatra misy ity ministre Bulldozer vakiko ny hoe be geste sy any ty pion fotsiny io pion manatanteraka anina fotsiny reo zao le vavana taony amin'ny farany taona de tsy maintsy alefa ny mandadare international Ngarajoelona tsika nizy efa fifarana teny janvier ianao raha tratra ny mandadare international taty fanjakana ara-dalàna mijoro ara-dalàna nandefa n'izany an'izany tsy azo tanterahana li satria tsy mora manatanteraka an'izany mainka afanareo fitondrana fosika tsy hoe tsy ara-dalàna izy akoa ny firenena ndray azany nareo raha tsy manana ambassadeur akory raha zao tontolo iza nienao anareo fa tsika malagasy moa ndray rehefa tenenina cinéma de mihetsika mihitsy ty zao faly ery tsisy an'izany tompoko tsisy mandadare international zany iveriny Ngarajoelona fa tsy afaka misambotra azy zany mbolo azavaiko zay zavatra zay rehefa aveo fa de zay isaka fisamborana vakibalina io ny zavatra miseho am'izao fotoana zao de nisy an'iny le fandehanana tany Dubai iny
some tany Dobay moa zany fionan'ireo filoham-pirenena maromaro efa ely iny no nahazo invitation iny malagasy tamin'ny andro an-dajoelona fa iny moa zavaniseho dia Mikael zany nandenakany dia zavatra niseho dia fahafahambaraka satria ianao fandraisan'ny olona anao dia filoha mpanonga-panjakana zany hoe tsy tafiditra ao anatin'le tokony azo ny haja tokony mendrika an'izany na dia ambamboarina takininona raha miezaka manadio rano sy ny mamono afo takininona hoe zao tsy fahafahambaraka ny tany tompoko fahafahambaraka ny tany tsisy filoha-panjakana ny ona taminy ny ona tamin'ny Cyril Ramaphosa izy fa improvisation nataony tany nangataka hoe so dia mba afaka mi-intervenir nyabe iny anala ny sazy Madagasikara fa diplomatika be navaly nya Cyril Ramaphosa hoe mandalova ny Afrique du Sud antsika miresaka fa tsy fotoana firesana zany aty fa ny zavatra niseho moa rehefa zany dia iny le kabary amin'ny teny gasy tsy hitatsika izay nandraisana azy izy satria tsisy votoatiny izy fa dia fisehoana fotsiny seho hoe fa tsy zavatra tsy voahomana zany dia niona tamin'ny diaspora malagasy nampanantena hoe zay mola manohana anareo manampy anareo fanjehina ny azo fanjakana tao amin'ireo fanjakana raha am'izao mbola mieritreritra hoe anampy 10,000 malagasy 10,000 ho alefo ho andevozan'ny arabo any Émirats Arabes Unis any Dubai any fa nandevozana any azo mazo any gasy any mpiasan'olona any gasy any mpiasa trano zany satria ny antony tsy mampaninona n'ity izy koa zany mafy loatra le fahantanao tanàna dia zara ny ara mandeha aloha miaritra trefo lanina dia fitatsika ary fatifaty alefa mody isan-taona sy ny reny fa zay moa zany mba projet an'le fanjakany tsy mamorona asa ao amin'ny tanàna izy fa mandroka le hoe tanora indray ivoaka hoe mandeana mitsoka dao tsy afaka mitsoka zay zava-misy inona ny zavaniseho tany Afrique du Sud ary nandenakany Afrique du Sud ary zareo improvisation reny atao hoe amateurisme andeha any zany andeha namafy an'le fangatahana famafana sazy ny zavatra tsy avy tsy trapan'reto olona reto ny Union Africaine ny eny nametraka ny sazo ao Madagasikara ary ny Union Africaine no arahan'ireo ratsa mangaika rehetrarehetra ny SADC zany mbola ao anatin'ny Union Africaine zany COMESA sy ny karazany fa na ny Union Européenne na ny ONU na ny Frantsay na niza tsy maintsy miandry hoe ina fanapa-kevitra raisin'ny Union Européenne ny Union Africaine zay izy vao manokatra na manity ny robinet fa reto moa zany tsy mahininona satria ny olona misahana ny resaka diplomasia rany olona tsy ministry ndraraham-bahiny tsy ina ny ainy amin'izany tsy hain-tantiny zany fa napetrapetraka teo fotsiny izy tsy fantany dia iny moa izy lazaina fa fake news indray ho le taratasy nge lavabe nalefa ny SADC ho takina amintsika satria zay ny zavatra nisy tany rehefa tafaresaka tany dia ozy izy nga Cyril Ramaphosa ny ao anatin'ny SADC dia misy fifanarahana efa ny fanaovana soni zany fanonganam-panjakana zany tsy azo ekena mihitsy raha amin'ny samy SADC ka niza miditra amin'izany dia tsy afaka manao intervention famafana sazy zay raha tsy manaraka an'ireto zavatra rehetrarehetrareto nareo dina le zavatra nasinana rano mamody daholy ny nanao sesy tamin'ny tenany rehetrarehetra dia mahazo mandray andraikitra ao amin'ny resaka teteza mita ho fanomanana indray ny fitondrana vaovao na zay mety hoe constitution vaovao zay le izy inona ny dikan'izany tadidio tsara fa ngarajvelona rehefa izy nandeha nitsoky iny dia nanao lobbying tany amin'ireo membre SADC rehetrarehetra fa tadidio fa membre président ny exercice ny SADC izy tamin'ireny dia efa nampahafantariny projet ny olona rehetrarehetra ireo zany reo nylelaka tamin'ireo tamin'ny namonjy fivoriana tamin'ny Madagasikara nylelaka tamin'ny dao ny filoha rehetrarehetra ireo donc zany izy mihitsy nametraka amin'ny projet rehetrarehetra zao zavatra iseo zao zavatra iseo fa ny tena zavatra mampalahelo dia zao lasa antisipena zany zao le fiverenan-drajoelona ary tia ny tena zava-doza eno zao ary enganenka tsy marina zany re olona fa hoe amin'ny volana Rajoelina no iverinao Madagasikara ary iverinao Madagasikara izy hitondra ny teteza mita tena teteza mita zay hitondra ny tena teteza mita fa raha zany zavatra zany no miseho za moa lazainareo fa pro Rajoelina zao fa tena miteny anareo zava-doza amina tampo raha zany zavatra zany no miseho satria iverina tamin'ny 2009 bisy
ary tadidio tsara mihitsy fa tsy tongatonga ho azy akory le zavatra nyteneny sy teny sy gasikara le resaka hoe intérimaire ane zay intérim ane zay tsy tongatonga ho azy reny fefa manomana saitsika sady hoe zay ane mpisolo toerana fotsiny fa mbola ho avy ny tena tompo toerany zay dikany reny raha ohatra tianareo fantatra fa ny tena teteza mita ho avy ao arinao zay ny dikany reny raha tianareo fantatra ary tsy tongatonga ho azy koa reto atokotoko mampime kely misonga vorotapoka te de hoe misy résolution raisinay ho apetraka amin'ny resaka fitondrana fanjakana satria amerina ny 2009 bis ndrareo nisy itovizakevitra aloha amiko hoe le hoe raha fofoanana daholo ny institution rehetra iny mba zany itovizakevitra fa nendry zareo fony zavatra hafa hoe mba amerenana indray any CT sy ny CST tamin'ny androny tamin'ny any hoe tena tetezamita mihitsy zany no atao hoe ngiarajoelona nitondra ny tetezamita zay ny zavatra iseho satria ny sadaika manery an'izay zavatra zay mbola mampianana an'reto am'izao ahoana ndray ary ty zay le teneniko anareo io ane le filelafana ny any ivelany any io tsy tonga tsy afaka tsy hoe bojobojo io hoe misy tambony daholo io rehefa milelaka ianao de zay tian'ny olona mpamme baikony ataonao zay no natonga ny Trump nanararoatra mihitsy hoe nareo mitady azao aisty ary rehetra raiso ary reto immigré tsy ilaina reto raiso reto criminel reto io koa ny risy mandefandefa fitaovam-pidiana sy ny karazany lasa toerana filalaovana maloto Madagasikara zay le filelafana zay mahatonga na mitena anareo hoe zava-dozany ty zavatra iseho ty re olona tsika zany zao am'izao soit pesta soit choléra zay zavatra iseho soit pesta soit choléra inona tsy manana safidy afitsika ny tiako tenenina aminareo zany de zao hoe raha miverina eo raha joelona de tateraka daholy am'izay le resaka fivarotana fifanarahana amin'ny karana ny amin'ny resaka jiramany amin'ny resaka fitrandrahana rehetrarehetra tena ho an'ny karana sy ary na iny resaka tenen'ny Trump iny raha miteny anareo fa tateraka iny tena ho tateraka iny na rajoelona na Mikael samy tany ho tateraka iny fa mody manao fitabity fotsiny aloha am'izao satria mikorotana amin'ny malagasy de temporisena le izy ny tiako tenenina aminareo zany de zay io zavatra miseho rehetrarehetra io efa ela no nyteneny io efa ela no nyteneny io hoe mirajoelona ihany Mikael io coup d'état faux coup d'état io fa tsy tena coup d'état zany sy ny karazany ny projet anjareo fotsiny de hoe afaka rotaona vao tokony iveriny rajoelona fa le fiovanjavatra ataony elanelany zay tsy nampozanjareo fivadiky ny opinion publique satria ny fisinay zay aty ivela sy ny tany Madagasikara amin'ny fa tsy de misy miteny tsony zay miezaka manazava ny fisainan'ny olona ny amin'ny tena réalité ao Madagasikara de hitanjareo na ampiodina ny fomba fijerin'ny olona tanteraka mihitsy ary maro de maro na ny pro orange ary am'izao tonga saina manomboka tonga saina hoe tena ahoana mariny ty resaky ty zay mahatonga nahako manazava aminareo hoe ny zavatra teneniny eto matoa tenenina tompoko de efa voamarina ary fantatray za moa balanceur d'alerte mahalala ny zavatra iseho ao aorinao tsy ho mangamanga mihitsy ny lanitra Madagasikara tsy ho mangamanga mihitsy fa mila mandray fanapahan-kevitra amin'ny malagasy rehetrarehetra moa zany tiako tenenina de nareo tafika moa efa niteneniko any hoe io olona misy manamboninahitra anankiroa moa zao hoe malazalaza hoe mieritreritra ny andray an'le fitondrana zany efa ny tena miteny hoe ho anareo azoky ray aman-dreny atovy tsara aloha le fifampiresana amin'ny vahoaka malagasy atovy tsara aloha satria fa leo malagasy mampananteninareo anao ohatry ny ataony Ngiaty Traoré oi tsara zany fa tsy de andeha nitatra resaka be aloha satria mbola ao anatina négociation tsika zao fa zay fotsiny alay mila maka ny fon'ny malagasy nareo fa ampy zay famitana ny vahoaka zay ampy zay famitana ny vahoaka zay ary za manokana tsy andray responsabilité am'izany hoe ametraka olona mbola amerina ny ataon'reto jilamboto reto tena mialatsiny aminareo fa rehefa vitanareo no mifanaraka amin'ny vahoaka malagasy de atovy am'izay zay ataonareo zay ny tiako tenenina aminareo androany somary mampitahotra kanefa mety mba ame fampanantenana kely anareo any hoe matoa voalaza eto zany de fa mandray fanapahan-kevitra indray reo anovan'izay zavatra rehetrarehetra iny zo letsaka Trump tonga de mbola tsy nandray fanapahan-kevitra
na dia efa nandray fanapakevitra ry izy fa rehefa gorotantsika dia tsy nanaiky dia maniemotra izy ohatr'izay le resaka Dubai sy ny resaka volamena sy ny karazany miparadaka sy fiarorovana an'ireto tadidio tsara fa kofa lida ihany ka mety isy karana dia fiarovarovana an'ireto karana sy ny rehetrarehetrareto tafidy tao daholo ry ministre bulldozer sy reo rehetrarehetra reo tafidy tao daholo reo satria mila an'ireo karan'ireo reo mila an'ireo karana mieritreritra ny ampiasan'ireo karan'ireo amin'ny ambition filatsahana filoham-pirenena zay mahatonga andreo miaro manala baraka tena miaro an'ireny daya raha isamo zao fa lasa manao vakansa aty angamba zay nieniko farany fa nareo zany zay zava-misy ao dia tadidio tsara mihitsy reto antoko 300 ny orona tao Madagasikara reto na nivory tao Madagasikara reto anankiroa ihany tompoko ny toko matanjaka ao Madagasikara dia ny TIM sy ny TGV fa sisan'izay atoko vomanga fotsiny tsisy olona mpikambana akory na iteny ary nareo SVM MMM tsisy dikan'izany ny SVM moa dia nanala baraka tena mihitsy olona teo amin'ny fitondrana rehefa niala teo amin'ny fitondrana tsy nanana na olobo fidy ray ary tsy nanana satria nanino ny SVM ny reo olona ka ngiara-joelona namorona an'io tsy fantatrareo ve zany ny anarana mihitsy ny hery vao Madagasikara Rajoelina namorona an'io ary ngiara-jonaro mampianina président par défaut rehefa nisy ny nini dia ngiara-joelina sy ngiara-vatomanga no ny teny iza ary dia teo andala tsara misy angiara iny dia dolo ity ny atao ara ho inona moa tiako moa tonga dia be calcul oui mety amiko ka zany hoe le olona ohatra zany zany improvisation foana ny zavatra nisy tao Madagasikara dia olona tsy niomanaka fitondrana no lasa mahazo fitondrana dia lasa miimproviser rehefa mitondra le fitondrana dia miatoko atsangana raha aiza misy an'izany efa apetraka anova metraka hoe ity ny atoko atsangako tsy lozika anie zany dia normal le atoko raha tsy manana structure mihitsy fa dia lasa fieren'ny jilamboty sy ny fieren'ny mafia fotsiny aitsika tsara reny fanondrana bois de rose nisy ministre moa zao izy lasa miverinao Madagasikara satria kama bulldozer taty ministre zay na isany tena nahazo fitoriana satria voapirofo fa nanondrana padidinareo tsara le conteneur maro tratra tany Singapour bois de rose nandeha nanao négociation tany mihitsy izy niaraka tamin'ny prime ministre tamin'izany fotoana tamin'ny andron'ny SVM io fa tsy nanaiky mihitsy ny tany anatany mbola fitsarana be enjana be satria tonga dia hita mihitsy resaka mafia be le izy amin'izao le rangamo zao mody an-tanàna ohatra ny dia efa madio be taky ninona dia ohatr'izay koa le raha matoa lasa directeur de cabinet Ngiaramika le manana télévision iny tadidio tsara mihitsy fa vola amina miliara ho any nahodiny reny ary fitorinany reny efa tonga atao amin'ny assemblée nationale fa hoe mbola nina mba afahan'ny haute cour de justice mitsara azy fa foana ho azy teo le izy atriako samy mafiavy ifampitory foana le izy nangina ho azy tao amin'ny assemblée nationale dia avy eo afaka nitafampiritsaka nakatiry ny olona reny zao izy ireo verinao daholo zay ny teneniko anao raha cinéma daholo zavatra miseho io mody mifanenjiketsika sy ny karazany fa mifampiaro io olona reo isika vahoaka fotsiny ataondreo mijery rarakararakivo indraindray moa dia tena miady atranony amin'ny resaka fanatisme time TGV fozy lalemanga fa reo olona mifanao bras dessus reo ao ambadika ao miara-mihinana daholo reo za fa nahita maso an'izany fa amin'ny manaraka mitantaranareo an'izany ka zay no tiako tenenina aminareo io zavatra io amin'izao fotoana izao mila fahazavain-tsaitsika amin'izay esory aloha ny resaka fanatisme ny any soso-kevitra dia tsotra be tsy mila rajoelona miverinao Madagasikara tsy mila zay filoha rehetra efa nitondra tao koa mbony iverina ilatsaka tsy mila raha mika milatsaka tsy mila sitena milatsaka olomba vao mihitsy amin'izay apetraka eo avy aloha ilatsaka sitena fa tsy maninona mba ho afa-baraky avy aloha koa fa nirisoa ilatsaka fa tsy maninona mety eo raha tena hoe tia mivahoaka marina tsy maninona zany fa ny filoham-pirenena zay efa nitondra tokony tsy misy mahazo milatsaka tsony fa samy hita pirofo fanamboty firenena zay ny any mba zavatra teneniko aminareo zay fomba fijeriko na lazaina proiza na lazaina proiza tsy olan'izany fa raha tsy zay zavatra zay nitateraka raha mbola ray amin'ireo olona reo no miverina eo tsisy Madagasikara ho tafavoaka zany fa vao mainka mandavaka dia mandavaka dia mandavaka